Zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluia. Fifanina lehibe indray lasina vamalany miamina amintsika amin'izao fotoana izao Falibenay tena ko miana aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramboka Izaho ny Akiradio ary ny groupe izay maresy azy miaraka amintsika isan'andro mampitotosa an'izao fandarana izao dia tahiny tompontsika menakavy. Falibenay tena ko manana fiadanana tompo amintsika indrindra raha misy aminareo androany vao tonga niaraka tamin'ny teto dia teny aminao hoe tonga soa ianao ary maretatra amin'ny farany. Tsy kisenasena natokavana fa tena misy raha ilan'ny tompo anao aza dino izay. Ary maretatra amin'ny farany fa tsy dia ela moa fandarantsika eto adin'indray sasany ihany ny rahantsika eto nefa mety besaka koa izay raha arakaraka ny fotoananao. Mety mahafoy fotoana ianao, mahafoy toromaso za dia tena aminao hoe tsy hanenenanao akory izay adin'indray sasany izay fa ampahery anao ampitraka anao ampitombo ny finoanao ary dia tena hoe mety hamaritra ny fiainanao mihitsy ka dia maretatra amin'ny farany. Tahiny tokoa antsika rehefa paketo rehefa mpanaraka eto miditra voalohany teto androany dia ranao amintsika lovely tina eto France. Isika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra ka mena tsodrano ranabavy lovely sy nareo any Koweït, Arabia Saoudite, any Chine, any Madagasikara ary any Oman dia mena anareo izany tsodrano izany. Ty ranabavy lovely ny tsodramonao androany Isaia 7:30 andiny fa 7:20 sy 20. Isaia 7:30 andiny fa 7:20 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny velona dia ny velona ihany no hidiranao tahaka an'izao zany izao. Ny ray hampalala ny zanany ny fahamarinanao. Jehovah vonona monjy ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehovah izahay amin'ny andro rehetra iainanay. Halleluia. Amen. Vavaka nataon'i Ezeka zany rehefa nampilazaina izy hoe ho sitrana. Hitombo 20 taona ny andro iainany. Teny nataony voalohany dia ny niteran'Andriamanitra. Raha velonainy nareo velonaintsika androany andao hisaotra an'Andriamanitra zadinonao mihitsy niteran'Andriamanitra. Mety misy hoy izany hoe tsisy ninona azoko androany. Ny lehibe sy ny sarobidy indrindra no azonao. Halleluia. Izay tianao natao dia natao daholo androany. Ny tananao rehefa anao aty misakafo ianao, mihiry ianao, vao androany mihitsy nahita olona anankiray, olona malaza, mpihira malaza, dia izao mba zavatra nahavariana tamin'ny zavatra niteneniny hoe misy aretina mahazo azy, tsy afaka mihetsika intsony ny ozatra rehetrarehetra, tsy afaka mibaiko ny ozatra intsony izy, dia hatramin'ny ozatra ny corde vocale tsy mety, tsy afaka mihira intsony. Dia tena nahavariana tamin'ny zavatra niteneniny io ka mahazo azy io aretina io, dia izao nifilazan'ny dokotera hoe anankiray amin'ny olona 1 million mety ho tratrany. Izany hoe tena malady tena rara tanteraka. Fizy irery ny tratran'ilay izy. Amin'ny anatin'ny olona 1 million zany izy ny tratra.
fa ianao hoe mba nieritreritra hoe anatin'ny olona 5 miliara eto an-tany, ianao mbola jereo ty fahasoavana azonao, matsiaro tsiro ny lelanao, mahita ny masonao, mahay manavaka loko ianao, ietsehako ny tanako mety, andeha ietsehako ny tongotra hitsangana tsy misy manampy. Fahasoavana miamin'ny fahasoavana zany ary tokony hisaotra an'Andriamanitra isika rehetrarehetra amin'izany. Za hozy izy le pira mihira ny zavatra tiako indrindra, nefa mihira mihitsy ny zavatra tsy azoko atao rehefa io ny fiainako. Dia ho zay hoe ny any fiainako manompo an'Andriamanitra, alleloia. Raha tsy mahazo manompo an'Andriamanitra intsony anefa io ny fiainako, dia very aho. Izy mahatsy tena very aho izy fa tsy afaka mila intsony. Izany hoe raha tsy afaka manompo an'Andriamanitra intsony aho dia tena very. Ka za zany dia mahita antsika foana andao tsika hisaotra an'Andriamanitra, ampitombo ny fisaoranao an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Tena na tsy mangataka ianao anatin'indray andro fa misaotra, tena teneniko anao fa ankasitrahan'Andriamanitra izany. Ny tompontsika rehetrarehetra, lovilitina eto France, Miriam-Andriamalala Madagasikara, tonga soa be manambotsoa France, lovilitina Angela Hervé Romanina, Namintso Magrina Koweït, Kodaleoni Koweït, Someva France, Jesosy Noerko Koweït, Fabio Razandrankandava Koweït, Versilina France, Elkarak France, Itody Raoulsou, Angèle Pagès, Tina Rakotoary Zaka samy France daholo, Lazana Monika Bet Sava Koweït, Asany Apôstôly Madagasikara, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Felona Rakoto France, Tody Jesosy mandrakizay Allemagne, Marina Tiana Canada, Maria Hortensine Koweït, Rantalina Marie Charline Madagasikara. Manao ny cyclone tany ireo olona, ohatra nisy rano lalina tapaka sy rano niakatra ihany, efa nitsahatra ve ny cyclone-nao, Alvaro moa izy iny, raha soanareo dia mivavaka ho anareo hatrany. Artizanio de Madagascar, France, Marie Hortensine Koweït, Angelina Diamant, Chine, Vaovao Niova, France, Tahiny Jesosy Marina Tianay efa teneniko teo, Marie-Jo États-Unis, Ongaso Ajatomony Allemagne, Kataka France, Mbolo-Gilda Koweït, Samina Camarade Jesosy France, Mampionina France, Yakikolonga France, André Anjaviniasina Madagasikara, Jessica Patiti France, Kodanela Belgique, Asany Apôstôly, misaotra Lala Alain, efa mitsahatra, alleloia zany, vetivety kosa aloha e, misaotra an'Andriamanitra. Antra Clarisse Madagasikara, Tahiny Jesosy Jessica Patiti, tahiny tompontsika menakavy. Faly dia faly dia faly mahita anareo ary dia matoky fa hifampahery eto foantsika amin'ity androany ity. Andao aloha tsika milohan'ny zavatra rehetra, andao aloha tsika hivavaka, andao tsika metraka ny fotoantsika ampelantanan'Andriamanitra. Ka andao mampandrosotsika ny anabavintsika Tina Rakotoary Zaka hivavaka hanomboka ny fotoana. Teny tompona anaty Tina Rakotoary Zaka hanao ny fitenenana. Iadanandry Jesosy hiaraka amintsika tsirairay falibe ny tenako rehefa malalahatra fiaraka aminareo sy takariva Jesosy amin'izao taona vaovao izao dia eto ny tenako dia miarahaba antsika rehetrarehetra, miarahaba amin'ny pastera mianakavy kely tratra n'ity taona vaovao ity dia haingany ity taona vaovao ity rehefa malala mba hitondra hery, tena hoe hitondra hery mpitiavana antsika avy amin'ny Jesosy malala antsika, tena hoe hanova ny fiainantsika, tena mpandroso bebe tokoa amin'ny tena izany hoe hery ara-panahy, hery ar-tsaina, hery ara-nofo. Amen, amen, alleluia. Ho tanteraka any amintsika tsirairay avy izany. Amen, alleluia. Diovandriamatako amin'ny rano mahery didiko tsy manan-kery tsy manam-pahefana Jesosy izay sakatrakana rehetra esory amin'ny araran'ny rano mahery sy ny fanahy masinao Jesosy eo. Da io ireo namanay, ireo havanay rehetra izay mbola taraiky any ambadika ny varimbariana any Jesosy eo, fangaina izy ireo mba ho tonga ra-potoana eto amin'ny alalan'ny fanahy masinao Jesosy eo. Amen, amen.
izay mpitory ihany koa ninona zavatra velabelarina eto Jesosy, navavaka fitomboana na toriteny, navavaka amin'ny firenena na fitahiana masina Jesosy, dia aoka izay hiasa fotsiny fa niherinao masina Jesosy, ny fanahinao masina, ny tena hoe nrananao mahery, ny tena hipololotra sy hitosaka eto, ary tena hoe ianao ny teny Jesosy hanome an'izany hery mba tena hoe ho tonga any aminay tsiraray avy, tena vavaka fiabenana, hitondra hery, hitondra fahasalamana, hitondra tena hoe afo ara-pitiavana Jesosy. Raha misy malemilemy eto, raha misy mararirary, raha misy tena hoe matoritory, dia foasy Jesosy amin'ny alalan'ny rano mahery, amin'ny alalan'ny herinao masina, amin'ny alalan'izao fivavahana izao, no tafatrangana, azo hery ara-panahy, hery a-tsaina, ary ho velombelona mandrakariva. Dia misaotra Jesosy no fitiavanao rehetrarehetra nomenao anay, fahasoavana rehetrarehetra, ny valim-bavaka azonay rehetra, misaotra Jesosy noho izany, misaotra dia mbola apetraka eo am-pelatananao izay rehetra mbola hitrehanay amin'ity taona vaovao ity. Misaotra Jesosy eo, voninahitra sy tera dia ho amin'ny anaranao mandrakizay doria amen. Misaotra Jesosy malalo, amen, aleluia. Tahiny Jesosy antsika rehetra, amen. Halleloia, mankasitraka indrindra any Mpianarakotary Zakitsika izay nitondra antsika tanatin'izay vavaka anomboana ny fotoana izay. Halleloia. Iza mbola tsy voaraba ao ambonimbony ao, tsy sisy olona lavolia. Halleloia. Andry Anjafy Niasina, Madagasikara, Azazika Patitsi, France, Kotanela, Belzika, enjana be ny cyclone. Izay mihitsy maha cyclone azy fa tsy olona tsotra. Izy ilay enjana be izay fa mino fa tsy enjana be n'olona tamin'ilay ndray mandeha tamin'ny herintaona, efa mitsahatra ozy rahalala. Tahiny tompo Anitra Clarisy, Madagasikara, Aika Radjoelson, Madagasikara, Tongasoa, Iama, Koety, Rodine, Koety, Lantonirina, Liban. Alléluia. Azanazo Sylvie, Koety. Zay daholo. Alléluia. Saotra an'Andriamanitra isika. Ndao ary tsika hiditra amin'ny anohirarentsika, dia avy eo tsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra moa izay hoentin'ny nanambavintsika. Ajasika Patitsia, izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra avy eo, dia tonga dia hianohiraray aloha tsika. Filazana azadiny fa amin'ny herin'ny tahaka izao tsika, tsy amin'ny heriny, amin'ny sabata ho avy izao tsika, sy alahady dia ao anaty fivadikanana, no fivadikanana 2 andro tsika. Ametrahantsika indray ity taonantsika 2024 ity. Alléluia. Dia mihomakomana ho amin'izany tsika rehetrarehetra, sady fandraisana fanasan'ny tompo moa io no fivadikanana. Vita io dia ny tanjontsika manaraka dia ny Pasika. Halleluia. Mamy sady ny programanareo fa dia tahaka ny isan-taona dia misokatra ho anareo ny tokantranonay mianakavy kely. Ato indray tsika. Halleluia. Ato indray tsika. Pasika tamin'ny herintaona tsika dia maromaro 30 mahitsy tsika ny tonga tato an-trano. Dia andrandraina mbola mihoatra ny indray ny tonga. Manao Pasika tena tandrina Pasika ara-baiboly tsika tahaka ny fataontsika isan-taona. Dia manantena anareo izay mbola tsy tonga, tongava, nefa tongava ihany. Misy aminareo izao fa mividy, fa manao réservation, fa mividy billet. Mahafinaritra rehefa havononana dia tahin'ny tompo. Izay ny programantsika. Ndao aloha tsika hianohira anankiray. Mahatsiaro ny someva foana isaka mahita ny tery ity, misy mantsy nitondra ny tery ity teto amintsika teto. Ndao ary atolotra antsika tsirairay avy tery ity. Amen. Ho tahinana ianao. Amen. Dia ao aorian'izany tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo Suzelle, Suisse, Tongasoa, Kadaka Malala,
Madagascar, France, avy any Madagascar izy tamin'ny vacances. Erika France tonga soa. Alléluia. Dao ary. Amen. Ataontsika ny hira amen.
Halleloia. Izay tahian'Andriamanitra tokoa dia voatamandrakizay ravana malala. Ianao koa anie izany. Halleloia. Voatahian'Andriamanitra mandrakizay anie ianao dia tahian'ny Tompo dia misaotra antsika rehetra. Misaotra ny someva foana antsika tamin'ny niry iny fa izy name antsika ny niry iny. Halleloia. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Halleloia. Dia manana fifantohana ianao hitondra ten'Andriamanitra amintsika, ny anabavintsika hihaja sy kapatitria, dia avy eo miverimbeto ny tenako mamelabelatra ny ten'Andriamanitra tahaka ny mahazatra ihany. Halleloia. Tasoary sika tapaka ny fandarantsika eto, tsisy fotoana nytenenanareo intsony mandevasa j'adore fa dia sika tapaka ny fandarana teo fa efa nitsahatra indray aloha ilay sika fahatapahana izao efa tsisy signal intsony. Lasa arytsika. Tany Tompo ary ranobavy haja hanao avy hatrany ny fitenenana. Halleloia. Tsika tsirairay izay mandre an'izao fandarana izao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ary raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana ny ahafahako mizara tenin'Andriamanitra folo antsika anio. Alohan'ny idirantsika amin'izay afatra fohy fampizarako aminareo anio izay dia tsy aintsy hisaotra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra satria tokoa dia izy no niaviany zavatra rehetra, izy no mihazona ny zavatra rehetra, izy no antony eny, izy no omena voninahitra mandrakizay. Amen. Dia miarabantsika rehetra tratry ny taona 424 ry havana ary engany eto koa ka hiasa hianjaka ao anatintsika ny herin'ny fanahy masina mba hahatanteraka ny firarian-tsoa rehetra kasaintsika eo amin'ny fiainantsika. Hamakivakiantsika indray izao taona vaovao izao. Amen. Ny teny soratra masina angalantsika fampianarana an'io dia hitantsika ao amin'ny Genesisy. Ao amin'ny Genesisy toko 4, 9, 15 sy 15. Genesisy toko 4, 9, 15 sy 15. Ny soramandry dia hoe Noa sy ny safodrano. Tantara Noa zany. Eo amin'ny 9:15 dia manao hoe fa Noa kosa nahita fity teo amason'i Jehova. Ary ny amin'ny 16 vaky toy izao. Izao ny tantara Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona miarabelona taminy. Eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Amen. Tena sarobidy ry havana ny mizara afatra avy amin'ny teny soratra masina satria voalaza fa aina sy fahasalamana ho an'izay mandre azy ny tenin'Andriamanitra. Nefa raha mandinika tsika amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona no mieritreritra fa ambinambiny tsy dia misy lanjany amaivan'ny olona ny soratra masina tenin'Andriamanitra. Kanefa dia fantatsika tsara fa didy ange napetrak'Andriamanitra nametraka didy izy hoe mandehana ozy izy toroy ny filazantsara maneran-tany ary ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Arak'izany dia tena sarobidy matoa sarobidy tenin'Andriamanitra ity. Matoa tsika nomen'Andriamanitra didy ny toro ny filazantsara. Fa tena maro ry havana amin'izao fotoana izao tsy mahatsapa vetsika fa heverin'ny olona fa maivana zavatra tsy dia misy lanja ny tenin'Andriamanitra ity. Maro hitantsika fa na izany ary betsaka ny olona ny tia hoe mandeha mivavaka mankany am-piangonana manao fomba sy tena manao asan'Andriamanitra. Kanefa rehefa tena mba manontany ianao matetika rehefa hoe ny zavatra voarainao ve
tao am-piangonana na toriteny dia betsaka ny sahirana, tsy tadidiny ary ohatrany tsisy haim-panahy eo amin'ny olona fa ohatrany fomba fotsiny ilay mandeha mivavaka. Ary tena azontsika lazaina mihitsy aho fa matetika dia ao amin'ny fiangonana ao no be korotana, ao amin'ny fiangonana ao no betsaka olona tsy mifanaraka, betsaka ny tsy fifankazahoana, ka tena misy ary dia tena fiangonana misy ady lahy mihitsy, misaraka ny olona nefany samy mihevitra fa hoe manaraka an'i Jesosy Kristy Tompo. Tiako taritana ny saintsika dia eo amin'ilay andininy 15 hoe Noa nahita fity teo amason'i Jehova. Nahoana ary izy nahita fity teo amason'i Jehova? Eo amin'ny andininy 15 izy milaza hoe Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona miara-belona taminy. Eny, miara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Izany olona marina sy tsisy tsiny izany dia olona manana ny fanahy masina, mandeha amin'ilay tena toe-po araka an'Andriamanitra. Efa haintsika fa izay mandeha araka ny fanahy dia tsy mba mandeha araka ny nofo. Na hoe jerentsika ao amin'ny Mika 9:9 misy an'izao teny izao hoe ray olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao dia izao ihany, ny hanao ny marina sy ny ho tia famindrapo ary ny hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona koa ravana, toko 7:4-5:telopolo dia mivaky toy izao: didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo mba hifankatiavanareo koa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Amen. Misarika ny saintsika izay mary an'izao fizarana folo izao ary havana andinika ny toe-panahintsika, ny toe-pontsika, ny toe-tsaina ananantsika, ametraka fanontaniana manao hoe moa va anisan'ny olona mba tia hahita fity eo anatrehan'Andriamanitra ianao? Efa mba nametraka izany fanontaniana izany ve ianao? Hoe tena mandeha mahitsy tokoa ve aho? Tena araka an'Andriamanitra ve ny zavatra rehetra ataoko amin'ny fiainako? Moa ve mandeha amin'ny famarinana aho eto amin'ny mpiara-belona amiko, eo amin'ny tokantranoko, eo amin'ny fiarahamonina? Tsy misy tsiny ve aho amin'ny mpiara-belona? Aza variana ry havana fa tsy misy marina tokoa isika rehetra fa andao nanapa-kevitra raha toa ka mbola misalasala ny amin'ny valiteny, satria dia tena Andriamanitra ne mahafantatra antsika, tsy mendrika isika. Andao hanapa-kevitra, andao handray an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy ny fiainantsika. Angatao ny fanahy masina hitari-dalana anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Ho hitanao voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao dia ho hamarinina aminao koa fa hahita fity eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona ianao. Ilay fanalahidy izany azahoana sitraka fity eo anatrehan'Andriamanitra dia tsotra fananantsika ny fanahy masina. Angatao isan'andro izany hiasa ao am-pontsika fa izy no manatanteraka, ka tena isika vavolombelona izay manaraka dian'i Jesosy dia mamirapiratra eny amin'ny manodidina rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Tsy mba hanatsiny raha io fanahy masina io miaraka amintsika ry havana, ka mihitsy matoky aho fa voarainao ny hafatra fohy
raha mandeha amin'ny fahamarinana ianao satria manana n'ilay fanahy masina ao anatinao dia ahita fitiavana hatr'Andriamanitra tokoa ianao. Ety am-pamaranana ry havana dia ijoro vavolombelona fohy ny amin'ny fiainako andavanandro anankiray izay iarahako amin'ny rafozako. Rafozam-bavoko efa ho 20 taona izy io. Tsy maintsy makany aminy indroa isan'andro amin'ny atoandro eo dia rehefa hariva. Ka satria moa izany izy mbola mahavita rehetrarehetra mihitsy fa atahoranay izy amin'ilay resaka fandrahoana sakafo satria gazy ny fantany. Dia fantatsika tsara izany hoe ifanerasera isan'andro amin'ny vinanto sy rafozana. Ahoana ny mety zavatra hitranga fa dia ahoana koa ny tsy hijoroako vavolombelona ry havana satria dia tena misaotra an'Andriamanitra fa mihain'ny vavako izy ary mihain'ny fitalaoko isan'andro izy iasan'ny fanahy masina tao anatiko, iasan'ny fanahy masina anako toe-po mendrika sy toe-po izay tian'Andriamanitra satria lazaiko nareo fa indraindray mba misy ohatran'ny hoe mba mety hoe mba tafotoana kely any ianao raha miteny izany maman nefany dia fantatro fa amin'ny fony koa mitenena fa tsy hoe raha amin'ny tsy fitiavana dia tena mahay manana an'ilay toe-po mandefitra tsy ilay toetrako hoe ilay zafa ilay fanahy masina miasa tao anatiko no miaraka aminy eo isan'andro fa tsy vitako miaraka amin'ny isan'andro eo raha tsy manana ny eo Jehovahandriamanitra eo ato amiko ry havana. Ataontsika himezana fa izao fa ohatra iray tsotra fotsiny izy tia vary ary fantany izany fa hoe mihinam-bary tsika ary fantany izany hoe mahay mahandro vary nefa dia izao mampiomehy misy fotoana dia ozy izy indray izy tena ratsy mihitsy ilay vary nataonao tsy nasianao sira nefa fantany izao fa tsy sira foana ny vary efa 20 taona inge izay mifankalala dia azonareo amin'izany hoe dia raha olona tsy manana ny toe-pon'Andriamanitra ianao tena misafoaka ihany tsy izay ihany fa be dia be zavatra pitsopitsy zavatra kely ohatran'izany ry havana ka tiako fotsiny hijoroana vavolombelona amintsika fa raha tena mandeharaka an'Andriamanitra tsika io tokantrano kely tsika io no vary havana raha misy zavatra hoe tokony afaka ifampiresahana dia aleo mandefitra satria ianao manana fanahy masina izay nge manana antsika an'i Jesosy Kristy za dia tena omeko azy ny voninahitra isan'andro ary izy no fanilo fanazavana ny lalako amin'ny zavatra rehetra ataoko tsy mandeha amin'ny toe-poko irery aho fa izy no manome an'izany tsy mahavita rery ny tenako ry havana fa ilay fanahy masina miasa tao anatiko no ahafahako mandeha ezahako miezaka mafy isan'andro satria ilay ratsy dia misy isan'andro an'andro manafika foana fa tena rehefa manana ny fanahy masina io tsy misy ary miala maina ny devoly dia tena izay ny fiarahamoniko amin'ny rafozako isan'andro tsy manana olana ry havana nefa ny eritrereto amin'izany hoe isan'andro tsy maintsy mifankahita izay mianaka izay ny hijoro vavolombelona amintsika dia manantena fa mba nisy fizarana mitondra lesona ao antsika amin'izao taona vaovao izao mba hananantsika koa izany hananantsika tsy misy tsiny toa Noa eo amin'ny mpiarabelona tsika mba handeha hitondra fifaliana fiadanana hitondra fahasoavana tokoa ny taona vaovao raha satria raha manana ny fanahy masina tsika miasa anatintsika dia tena izay no mitarika antsika dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika hihaja tao anatin'izay vavaka izay netiny tao anatin'izay toriteny izay netiny teto androany izay.
Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hahamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy hihaja. Aleloia. Misaotra antsika rehetra koa mankasitraka azy amin'ny fahafankasitrahantsika dia tena mampahery an'ireo lasina bavintsika toritenin'ireo lasina bavy malalaka dia misaotra anareo mankasitraka indrindra. Aleloia. Aleloia. Mankasitraka. Andriamanitra maly fitia dia mitombo-ozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Aleloia. Ary misy mbola tsy voaraba dia arahaba madinidinika. Ozy ilay olona tao amin'ny radio Madagasikara. Arahaba soa arahaba tsara ary pean'ny radio Madagasikara tamin'izay mbola kely. Arahaba soa arahaba tsara ihany koa tahin'i Jesosy izy mbola tsy voaraba itody Raoso fa noteneniko teo lantony iriny voateny teo ahefana rehetrarehetra toliana teo. Haleloia. Tahin'i Jesosy tsika. Genesis toko fahaenina andro antsika dia resaka ny atao hoe fahitam-pity. Haleloia. Genesis toko fahaenina andininy fahavalo. Olona tenin'Andriamanitra manao hoe fa Noa kosa nahita fity teo imason'i Jehova. Nahita fity teo imason'i Jehova. Tena ngeza be izany. Raisinareo ao anatin'ny olona manarivo ny aman'alina dia misy olona ray tena nitenena mihitsy i Noa. Satria i Noa kosa dia ianona kosa dia ianona kosa dia ianona kosa dia ianona nahita fity. Fa i Noa kosa nahita fity teo imason'Andriamanitra. Inona ny zava-nitranga talohany io? Fa maninona no niavaka Noa? Ao ambolena mamaky tsika amin'ny 15 dia hoy tena androany hoe aritan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Jeren'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Tsisy tsy nijeren'Andriamanitra na ray ary. Fa nijeren'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra ray avana malala. Izao ny zavatra hitan'Andriamanitra fanenenana. Vao mijery ny olona Andriamanitra dia nanenina. Ary io fanenenana tao amin'Andriamanitra io ny tola fahatezerana. Satria hoy Jehova, ary Jehova nanenina noho nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Eritreretinareo hoe ao an-danitra ao tsisy ranomasy tokony tsisy alahelo. Fa Jehova ao an-danitra malahelo noho ny olona, noho nataon'ny olona. Dia nitezitra Jehova dia izao no tenenina dia efa ho aringako tsisy ambony tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina ka fa manenina no nanaovako azy. Fa Noa kosa nahita fity teo imason'i Jehova. Izay vao mitohy amin'ilay teo. Any hoe mijery ny olona rehetra izany Jehova dia tezitra dia malahelo dia nanenina. Fa mijery an'i Noa kosa Jehova, ny dikan'i Noa mantsy dia hoe mampionona. Mampionona izany afaka antsoina hoe Noa. Efa matory ve ny ankizy Noa? Efa nahita ilay klipy Noa iny nareo? Haleloia. Ny atao hoe Noa dia dikan'ny hoe Noa dia mampionona. Na koa hoe izy nananantsika fitsarana. Dia inona moa izany? Ilay alahelon'Andriamanitra, ilay fahatezeran'Andriamanitra, ilay fanenenan'Andriamanitra, mijery an'i Noa izy dia mitony. Mijery an'i Noa izy dia mionona. Ary tsy nitsahatra mihitsy tao an-danitra tao ny alahelon'Andriamanitra. Misaotra ny Noa namaly. Tsy nitsahatra mihitsy ny hatezerana sy ny alahelo sy ny fanenenan'Andriamanitra mandra-pahitany an'i Noa. Izay ilay hoe izy no ananantsika fitsarana. Mijery an'i Noa Andriamanitra dia nitsahatra ireo alahelo sy hatezerana.
Tiantananao aloha voalohany indrindra hoe raha mijery anao Andriamanitra dia ahoana? Raha mijery anao zao Andriamanitra, amin'izao nge Andriamanitra mijery ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, teneniko anao fa tena marelo Andriamanitra. Malahelo Andriamanitra. Fa ny fanontaniana, ilay alahelo tsy maintsy misy satria ny olona rehetrarehetra mihitsy ny vaofo vao maraina ozy ny ten'Andriamanitra dia fisainana ratsy avy amin'ny fony. Fa ny fanontaniana mipetraka, raha mijery anao ve Andriamanitra? Mba mitony ve Andriamanitra? Mba mionona ve Andriamanitra? Mba mahita fitsarana ve Andriamanitra? Raha izay dia afaka antsoina hoe no ahy ianao, satria mampionona ny fahatezeran'Andriamanitra, mampitsahatra. Ao aminao ihany sisa Andriamanitra sy ny olo-masina sy ny anjely sy Jesosy Kristy sy ny fanahy masina no mahita fitsarana hoe eto izany mandeha ny fanambadian'ny lanitra sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Mandeha ny amin'izao nge ravana misy olona manao firaisana amin'ny biby. Amin'izao nge ravana misy olona manao sorona ny zanany mba zahoana reny. Amin'izao nge ravana misy olona manompo sampy. Misy olona nge ravana amin'izao mahavita matory anaty fasana matory miaraka amin'ny maty mba hananana pouvoir. Misy olona nge ravana amin'izao fotoana izao na dia mpitory filazantsara aza dia manatona mpimasy mihaja omena pouvoir mba hahazoana olona ho am-piangonana, hanonona ny anaran'i Jehova. Any amin'ny gravy any zavatra teneko anao zany. Misy mivarotra maso, misy mivarotra tova. Misy tonga dia tena manaiky mihitsy hoe ireo ny vady aman-janako tonga dia hiaina anaty ozona fizahana karena be sy anamboninahitra be sy tongo. Inona avy ny hitanao hoe fahotana be? Mamono olona zany ny olona amin'izao fotoana izao ohatran'ny olona mamono akoho taloha. Ohatran'ny degré-ny famonoana akoho, mamono akoho dia vita tsisy resaka, mamono olona amin'izao fotoana izao. Fisolokiana, lainga isan-karazany, fijangajangana isan-karazany. Reny rehetrarehetra ireny hitan'Andriamanitra. Tena misy reny. Amin'ny fanontaniana foana apetrako amintsika setongeto. Apetrao amin'ny fanontaniana amin'ny tena ary raha mijery anao Andriamanitra, mbola malahelo koa ve izy? Sa mijery anao Andriamanitra? Manala mahady olona? Ankizy maninjona antsy mpampianatra, mpandrafy ny mpianakavy, manala zaza ve ny tian'ireo avy tenenina eo? Loza. Varotra ny fanahiny eo any devoly. Misy olona tena vita miala amin'Andriamanitra mihitsy dia mihazakazaka mandeha mamonjy any devoly noho ny fitiavana, manala mason-jaza. Zany rehetrarehetra zany tsy voatanisa fa fanontaniana. Raha mijery anao Andriamanitra amin'izao tsika miteny izao. Mionona ve Andriamanitra? Mahita fitsarana ve Jehovah Andriamanitra? Ianao mamaly an'izay. Izany zavatra izany azonao valiana amin'ny fandinihanao ny tenanao. Ilaina ange tsika mandihy ny tena. Izany hoe tsika valiana mandinika ny olona foana, fa ny zava-dehibe indrindra tsika mandihy ny tena. Manahoana? Jery fitaratra ianao isa-maraina. Jesosy manahoana sady mampionona an'Andriamanitra ve ianao? Mampitsahatra ahitan'Andriamanitra fitsarana ve ianao? Noa zany dia izao ny tantarany. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Izany ny atao olona perfect, parfait.
miara-mandeha amin'Andriamanitra fa tsy misy tsiny koa teo am-piarabelona. Indray mantsy misy fotoana miara-mandeha amin'Andriamanitra tsika vavaka be tsika fa misy tsiny ve mihitsika eo amin'ny fiarahamonina. Loza iny a, zava-doza iny. Misy olona mieritreritra rehefa mivavaka dia ampy izay, fa tsika koa mila mahita, mila tsy misy tsiny eo am-piarabelona. So dia ianao le ananan'ny mpiarabelona vola daholo dia avy eo ianao ina moa le hira mampiona le voanirentsika maly hoe nisy hira natao izay tamin'ny premier teny ambony tomobila toy izay mantsy amam-piona hoe izany iry izany zao ilay ataon'ny olona hoe izy ananan'olona vola, nalainy ny volan'ilay olona dia lasa iny izy mitsoaka miazakazaka any am-piangonana dia miran'ilay hira izy dia ohatran'ny hoe manome tsiny an'ilay olona iray lasa ilay olona iray iza moa le hira nataontsika mampiona taparesaka momba an'izay tsika. Misy ohatr'izany a. Ianao mivavaka dia alaintsika ny volan'olona dia avy eo ilay olona ohatran'ny hoe fahavalo ohatran'ny hoe devoly dia délivrentsika hatramin'ny anarany mihitsy. Nefa tsika nitondra ny volany mitsoaka. Marina izany a. Tsy ampitsika hoe mivavaka be fotsiny a, fa ny natonga no atenina hoe niavaka dia izao. Tsy misy tsiny teo amin'ny olona niara-belona tamin'izy. Tsy nangalangala-javatra, tsy nisolokoloky zavatra, tsy nindrana zavatra tsy naverina, tsy nanao tsy nivarotra zavatra ahosika. Fa sady nahita sady tsisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona tamin'izy, miara nandeha tamin'Andriamanitra. Alleloia. Ny atao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra dia vao mandeha ianao dia efa eo Andriamanitra. Misy fotoana mantsy tsika rehefa handeha lalan-tsavatra dia miaraka amin'Andriamanitra. Ahoana tsika taloha rehefa handeha? Tsapako mihitsy ity zavatra ity. Ary rehefa handeha lavitra tsika ka tômôbilina somary ohatran'ny lepalepaka izay ilay tômôbilina ohatran'ny mizatra tsy atokisana, maharitra kokoa tsika mivavaka. Tompo, aleo dia hivavaka ho an'ny dia, atao hivavaka ho an'ny diantsika maina. Lavalava ilay vavaka, rehefa isôfera izay mba nareo may fa rehefa ilay isôfera izay ny lavalava vavaka amin'ny vavaka ametrahana fotoana tsy dia maka izy iny tômôbilina iny. Mba mailomailo, jerijereo tsara ihany rehetrarehetra. Efa mirehatra mihitsy ny tsisy mividy kory ilay maso, maro loza mihitsy. Raha vao izy izany lava vavaka be amin'ny nitondram-bavaka ny dia iny, misy izany. Fa raha vao izy ilay matokotoko tena be ilay vavaka, iza no atao vavaka? Tsisy ataoran'izay ny tômôbilina. Izany hoe miara-mandeha izany a, na inona ho alehanao, na handeha lavitra na handeha mora, na lalan-tsavatra na lalamora, miara-mandeha amin'i Jehovah. Misy olona miara-mandeha amin'i Jehovah rehefa mety ny ataony a. Misy indray miara-mandeha amin'i Jehovah rehefa tsy mety ny ataony. Fa Noa niara-nandea tamin'i Jehovah foana. Any amin'ny ao ambadika iny misy lehilahy anankiray koa kely nalaza tamin'ny fiaraha mandeha tamin'Andriamanitra. Genesis 5:4. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Andriamanitra izany rehefa misy an'io olona tia miara-mandeha amin'io, alainy ny farany, entiny manaraka azy. Enoka dia niakatra velona tany an-danitra, niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ary miara-mandeha amin'Andriamanitra izany mifanaraka tsara. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ho tafaray vandro, ho tafaradalina vandro raha tsy efa nifanaiky. Fanaiky tsara fa tsy hoe mifamaly eny an-dalana. Hoe mba miaraka ihany no fa tsy mitsahatra mifamaly. Fa tena manga ny dia, manga ny resaka. Mitovy ny tady dokanga. Alleloia. Fa io Noa dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ary miara-mandeha amin'ny Noa Andriamanitra mahita fifaliana. Tsy mahita fatafitina an'Andriamanitra miara-mandeha amin'ny Noa. Tsisy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra mijery an'i Noa, mahafaly an'Andriamanitra avokoa. Fanontaniana apetrako aminao hoe
manahoana Jehovahandriamanitra rehefa miaraka aminao. Nahatonga an'izany rehetrarehetra izany niavaka no ato eo amin'ny fiarahamonina ary nahita fity tamin'Andriamanitra. Ary izany androany teteny aminao fa ny fahita-pity ho antsika mivavaka eto, izany fahita-pity izany no azo lazaina hoe raha fiarakodia dia io ny carburant andehanana. Io fahita-pity io ndeha atao tsy carburant koa batterie manome courant mahatonga an'io tomobile io mirehatra daholo ny zareo fahita-pity. Alleloia, fahita-pity. Ary betsaka ny olona nahita pity tamin'Andriamanitra. Zao tsika hijery hoe misy lehilahy anankiray zao tokony ho faty, tokony ho rava tao anaty afo tao, ilota zany. Dia ilota Genesis 7:7-8 tsika. Ary ilota taminy, azan'izany tompo, ino fa efa nahita fity teo masonao ny mpanomponao. Hitanareo nahita fity teo mason'Andriamanitra aloha dia mbola afaka nangataka ihany izy na dia efa nisy baikon'Andriamanitra aza teo. Ny olona mahita fity amin'Andriamanitra izany le afaka mbola afaka mangataka amin'ny fotoana tsy ahafahan'olona mangataka. Izany olona mahita fity amin'Andriamanitra izany dia miavaka, dia hanomanan'Andriamanitra fiarovana ho azy rery. Nanomanan'Andriamanitra vohitra kely mihitsy no lota. Olona telo mianaka satria ny vadiny moa nivadika sira, fa vohatra kely anankiray ngezaka izany vohatra izany, tsy haiko firy hekitara izany nomen'Andriamanitra azy. Ary io hekitara io fotsiny io vohatra kely io ihany tsy may. Halleloia, tsara ngezany ravany. Ny zanak'Israely rehefa tao amin'ny tany Egypta dia nahita fity tamin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra anjara tany atao hoe Gosena. Io Gosena io dia ao amin'ny faritanin'ny Egyptianina ihany io, ao amin'ny faritanin'ny Egypta ihany io. Fa voataha maizina tao Egypta, tao Gosena tsy maizina. Ny loza rehetrarehetra nandalo tao Egypta tsy nisy nahatratra tao Gosena, nefa ny ao anatiny Gosena dia ao anatiny, ohatran'ny hoe raha Madagasikara izany dia Gosena ohatran'ny hoe Tamatavy, ao anatiny eo ihany. Fa tsy tratra ny loza satria naninona nahita fity tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ka na dia ao an-tany feno loza aza dia voary. Ilota tao amin'ny tany tokony nisy afo midina, fa nahita fity ary tsapan'ny loto izany nahatonga azy mbola nangataka mihoatra. Efa tena andro tanao mitsoka ery mosa mahita fity taminao, tsy fitako intsony makeva anao mba hoeto teo. Alleloia, nomen'Andriamanitra safidy. Amen. Ary Mosesy, Exodosy 2:13, Exodosy 2:13. Ahoana izy Mosesy? Ary Mosesy tamin'i Jehova dia 2:12. Ino fa ianao laza tamiko eto miakatra ty fireneny ity? Ary anao tsy mbola nampahafantatra azy iranao eraka amiko? Kanefa anao efa nilaza hoe malalanao tokoa ary efa nahita fity eo masoko koa ianao. Halleloia. Raha tsy nahita fity teo mason'Andriamanitra Mosesy, tsy tafavoaka velona ny zanak'Israely satria nipitarika. Halleloia, satria nipitarika. Olona mahita fity eo amin'Andriamanitra tsy mahagaga raha tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely izay andevo 400 taona mahery tany Egypta rehefa. Amen. Teteny amintsika rehetrarehetra androany ny fahita-pity dia tena antoky ny fiainantsika mihitsy. Ny fahita-pity ry havako dia fahafahantsika mandroso miara-mandeha amin'Andriamanitra. Tsy mahavita ninona tsika raha tsy mahita fity. Ary na tsy dia olona makaiza ary tsika fa mahita fity. I Mosesy izany nge tsy dia olona nankaiza ry havany. I Mosesy izany nge ry havana taranak'olona tsy dia nankaiza. Ary Mosesy izany nge ry havana tsy mba manana namandahateny aza tsy hainy. Fa ny fahita-pity, halleloia, hoy Jehova hoe vahoaka manalinaliny no tarihanao. Halleloia.
dia nokafaka lalana vaingana nahita fanadihadiana hoe misy le raha manam-pirofo zany amin'izao fotoa zao hoe tsy possible mihitsy ho zany lainga hono zany hoe mosesy nandeha teo amin'ny ranomasina mena. Ahoana ozy izy dia nikontiny teo hoe firy milliard de litre ozy izy zany rano zany atao aiza daholo le firy milliard de litre tokony ho andalo eo amin'io toerana lasa tany maina io. Dia nikontiny koa io eo izy dia ho vita aveo izy ny hamaky ohatrany hoe saritany ho vita aveo nefa zany hoe rehefa nijery le saritany dia mbola saritany diso koa nataony fa rehefa malalaka asehoko anareo hoe teto ny saritany teto ny lalana tena namaky vakiny Mosesy eo amin'ny party farak'izay kely elanelana. Voalohany indrindra zany tsy mahita tara le rangahy faharoa tianakihana befatany nefa ao anatin'izany koa tsy mino an'Andriamanitra satria tsy hainy ny teny eo amin'ny Jeremia 32:28 zany Jehovahandriamanitra nofretra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko ataova zany Jehovahandriamanitra nofretra zao tenena tsy hay izy ny avy tany zanak'Israely andeha amin'io lalana io hamaky ny ranomasina mena anatin'ny ray alina zao rangahy ty Jehova nge io halleloia Jehova nge io hainareo moa zany hoe rehefa miara-mandeha amin'ny Jehova zany fa teneniko anareo tena misy fotoana na lalana lavitra be andaninao ohatra vetivety kely dia vitanao tsy tadidinao hoe ahoana ary nanaovako an'izay lalana izay. Za moa ravina za zatra mandeha manao long trajet za aty andafy aty tena zatra mandeha lalana lavitra aty za mandeha 100 km 200 km zany tsisy dikany amiko zany satria tsy zany mihitsy ny lalana falehako fa za tena mpanao lalana lavitrezaka fa tena tsapako mihitsy misy fotoana tsy tadidinao hay tonga sady ve halleloia ray andro zany naovako 1400 km tsy maninona zany tongako ary za dia zao misy vadinasa kely mba ataoko izay dia misy fotoana manatitra tomobile manolona mandeha lavitra misy fotoana indray mividy tomobile manolona dia mandeha lavitra io tomobile vidiana io tomobile tsy fantatro io tomobile mantsy mila zatra indrindra fantatro hoe anao tomobile vao kitihako izy dia fantatro hoe lasa lavitra ty na tsy mitondra an'ity lavitra fa ohatrany vao kitihanao io mipetraka amin'ireo pedale ireo ny tongotrao mandroso kely manao 100 metatra 200 metatra eo dia fantatro hoe tsy atokisako ity fa mila mandeha miara-mandeha amin'Andriamanitra fa hitanao mihitsy zany ny tan'Andriamanitra manosika anao zany mibatanao halleloia hoy lehilahy tsy possible mihitsy izy zany hoe andro alina anankiray hoe dia avakiny zanak'Israely hiampitany zanak'Israely eo dia hoe izay ny fiteny izay ny fahitanao azy fa satria anao tsy mahafantatra an'Andriamanitra nahita fity teo mason'Andriamanitra ny mpitarika ny zanak'Israely Mosesy zany dia gaga avy ianao raha tonga any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely fa naninona ireo no navakivaky an'izay iza ny firenena nahajanona teo andreo satria nahita fity teo masony Andriamanitra ny mpitarika ny zanak'Israely. Misy vehivavy anankiray tao am-baiboly tao nahita fity teo mason'Andriamanitra halleloia ary rehefa nahita fity teo mason'Andriamanitra izy dia nahita fahasoavana ngeza be Maria renin'i Jesosy Luka 2:1 hoy ten'Andriamanitra ary hoy ilay anjely taminy aza matahotra ary Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao halleloia. Hoy ny olona rehetra hoe sambatra ny vehivavy izay nitoeran'ny kibon'ny filosan'i Jesosy zany sambatra zany hoe vehivavy nametrahana hitondra voaka Andriamanitra zany sambatra zany vehivavy zany inona no nahatonga azy nefa nijerenareo raha tao a Betlehema tao Nazareta nandeha toka tao amin'ny Israely be dia be ngerana zany vehivavy virgine zany fa sao dia verinao fa Maria irery no virgine tamin'izany fotoana fomba nge zany fiainan'ny jiosy nge zany hoe vehivavy mbola tsy manambady dia virgine tsy izy irery ny vehivavy virgine tao fa izy irery no nahita fity halleloia tsy vehivavy roa na telo ny ray bevokan'i Jesosy nametrahana hitondra an'i Jesosy fa ray
tao anatin'ny vehivavy firy. Estera vehivavy be dia be tao, nisy concours-na Miss tamin'izany. Tamin'ny andron'ny Estera dia efa nisy ny concours-na Miss. Fa lazaiko ny marimarina kokoa fa marimarina tokoa fa vehivavy be dia be tao ary tsara tarehy daholo sady virjiny daholo. Ary ny sasany ary ny rehetrarehetra tamin'ireo nomena fitaovana ahafahana manatsara tarehy. Estera tsy nitondra ny izy naturel be iny nisy teo anatrehan'ny Asirosy mpanjaka. Fa zao ny zava-mahafinaritra, izy ny lany misy, izy ny ray voalotiny ny mpanjaka. Satriana an'iny tsara tarehy be ve? Izy aloha tsy ratsy fa mbola nisy tsara koa niaraka taminy teo. Ny tsara rehetra nge no nofidiana teo e. Fa rehefa eo an'izay hoe be dia be ny tsara ohatran'ny ao, ny tombonao fahita-pity amin'Andriamanitra sisa. Amen. Betsaka ny olona tamin'ny andro Noa. Ray ihany nahita fity. Dia io ray io no nanamboaran'Andriamanitra sambo ngeza be miaraka tamin'ny biby fiompy. Izay tsy nanota tsy nanao n'inona. Biby nga nanatsiny velomin'Andriamanitra. Izany mantsy alao tsy haningako daholo izy fa asivo roro avy isaky ny biby fiompy. Tsapan'Andriamanitra tena matiantoka any izy raha mbola iverina anao an'ireny elefanta sy anao tigra sy anao ganagana sy anao gisa, anao akoho. Hoy Andriamanitra alao ny biby, zinona moa ny fahotan'ireo izy? Nga ny biby moa izy nanao fahavetavetana tahaka ny ahoana fa ny biby dia izy samy biby ihany. Nga ianao nahita hoe ganagana dia mifankatia amin'ny akoho, na hoe ganagana lahy sy ganagana lahy no gagagag. Tsia, fa ny olona no nanatsiny. Tao anatin'ny olona nanatsiny ireo nisy ray nahita fity. Hoy izy Andriamanitra sambo be anankiray nisy nomeko anao. Halleloia. Dia ao ianao sy ny ankonanao, ao nareo faly mianaka. Avariana tamin'olona manalinaliny. Mety mbola tsy tapotrisa aloha ny olona tamin'izany nefa tsy hay. Fa sao, faly mianaka. Mahatonga ana miteny amintsika foana hoe nareo aza mieritreritra an'izany hoe ity olona lehibe dia be ireo ve dia ray izany dia very daholo. Indraindray isika rehefa mifananatra ao anatina resaka fahamasinana dia fanontaniana matetika mipetraka aminay mivady ty zavatra ty hoe dia ry amin'ireny ve izao pastera? Fa io tsisy hoe izay tsy afaka hiteny mihitsy iza ny very dia iza ny tsy very. Fa ny zavatra ataonay dia ny mitarika antsika tsy ho very. Alleloia. Io Andriamanitra ihany no mamonjy, za tsy afaka hiteny mihitsy hoe iza ny very dia iza ny tsy very. Fa ny tenin'Andriamanitra no arahantsika mba hahatonga antsika tsy ho very. Alleloia. Dia tsy mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Amen. Fa valy mianaka no voavonjy. Tao anatin'ny olona manalinalina dia izay nahita fity. Mivavaka mba hahita fity amin'Andriamanitra. Angatao izany androany hoe Jehova mba hampahitao fity ao anatrehanao. Ny olona mahita fity ao anatrehan'Andriamanitra, izany fahita-pity izany dia ositra mihitsy izany. Ositra mihitsy izany. Izany izao azonao angatahana amin'ny fivadikanana antsika amin'ny sabata sy lahady io. Mifady hanina antsika amin'ny 6-7 janvier ho avy izao. Sady ankalazantsika, hanao fety mihitsy tsika. Ankalazantsika ny fito taona. Fahaenina taona azafady indrindra. Fahaenina taona ny fandaharana andramika izao. Amin'ny lahady io izany dia efa manomanana lasopy tongotr'omby sakafo be. Fa anaty zoom tsika hiala sakafo enina taona misaotra Erika. Alleloia. Amin'ny lahady ao anaty zoom midéjeune ao anaty zoom tsika amin'ny tapitra ny fotoam-bavaka tsika amin'ny 5 any avoaka daholo amin'ireny ny vilia vilany dia tsy tapahana ny zoom dia eo tsika miara misakafo. Rehefa tonga aty aminay nareo manao fivadikanana dia anaova mampionana lasopy tongotr'omby be
fa zay reny aloha nisitraka ny tongotr'omby amin'io. Halleloia. Zay sabata aloha tsika fady anina commencement akery miditra anaty commencement anaty zoom. Ao anaty zoom ao tsika vavaka tsika mira mivavaka torapo rehetrarehetra manomboka ny live amin'ny roa sasany vita ny live mbola miverina ao anaty zoom tsika mandray fanasan'ny tompo manao fiderana. Halleloia. Tapitra iny rehefa fifadikana ohatr' zao tsika maharitraritra kely tsika eo amin'ny zoom io satria ambailana amin'ilay anoanana dia vao miala aveo samy mandeha matory fony apitso amin'ny 7 maraina raikitra amin'izay mifarana amin'ny ainareo ihany mifarana amin'inona ny fifadikanantsika rehefa lahady mifarana amin'ny tsodrano. Halleloia. Vita ny tsodrano manao fiderana rehefa malezolezo iny dia le miteny an'izay manomboka mihinana amin'izay biscuit kely ireny aloha hohanina voalohany faharilaka rehetrarehetra. Halleloia. Fa azonao angatahana amin'Andriamanitra zany amin'ny fifadikana io. Amin'io mantsy sika tena hoe eto daholo ny projet atsika. Inona mba vinavinanao amin'ity 2024 ty? Inona mba vinavinanao? Ndao eto. Halleloia. Tongava Erika mihinana tongotr'omby Zany ohatra mampiona mitenena meloka zao dia tongotr'omby anjarany dia tongonareo dratsaka kely nefa atao be dehibe rehefa tongonareo. Halleloia. Eto tsara angatahanao mihitsy zany amin'ny fifadikana za toko meo anany isitry ny fahitapity. Rehefa anananao ny isitry ny fahitapity anatrehan'Andriamanitra dia zao avy zay entinao ambavaka tonga dia mivaly daholo. Satria manino tsy ilay olona ivavahana fa ianao mahita fity. Fa angamory avanareo olona tonga tany amin'ny tany Kanana reo dia olona iza daholo. Nanao marina zao ianao? Reo ary nisy tamin'ireo nanompo nanao sary omby kely volamena. Fa satria nahita fity teo mason'Andriamanitra ny mpitarika tany Kanana daholo. Halleloia. Mba angatao zany tompo. Halleloia. Mba hampahitao fiteo anatrehanao. Raha mahita fiteo anatrehan'Andriamanitra ianao milamina ny fiainanao. Dia inona moa toy any? Tsy naringanao. Naringana ny olona rehetra fa noatsy naringana. Noa vao vonjy satria noa nahita fitety anatrehan'Andriamanitra. Hivavaka tsika rehefa avy eo. Angataka zany osy ny fahitapity zany. Androany satsika dia afaka nangataka an'izany. Fa milohan'izay tapitra ny fandarantsika. Za matoky fa voarinao ny hafatra androany. Mila mahitanao Andriamanitra dia manana fitsarana. Mila mahitanao Andriamanitra dia mionona amin'ny fahatezerana sy ny alahelo. Mba hitodika amintsika ny Andriamanitra hitodika amiko sy aminao dia ahita fifaliana izy indry mbola mba misy ihany. Halleloia. Mbola mba misy ihany kay ny faliako ohatr'izao dia mijery anao izy dia faly. Iny ny kantoko tapitra ny tokitentsika. Radio Aki Radio afaka miantso ana amin'ny messenger ianao raha misy aminareo maniry hizara fahatsapana satria tapitra ny fandarana. Dia raha misy hizara fahatsapana dia misokatra ny messengerako afaka miantso nareo zao dia zao. Halleloia. Roa na telo aminareo mijoro mizara fahatsapana izary no mazoto hizara fahatsapana. Sao dia ampidirintsika avy hatrany hizara fahatsapana. Androany dia mbola raha latojo indray no tafiditra hizara fahatsapana betsika azy dia fitenenana tojo inona ary nakasika anao inona ny voarainao androany anao ny fitenenana. Jesosy Pasitera dia mankasitraka anareo mianadato amin'ny tokoteny fa nahafinaritra sady nampaniry no nampisaina ihany koa izy no nampaniry mbola angataka misimisy kokoa zany isitry ny fahitapity. Tena nakasika anazy hoe nanenina be Andriamanitra hoe raha ny olona tambony tany izay rehetrarehetra ataony dia ratsy foana. Fa tena hoe nakasika hoe mijery anao izy dia mionona ny fony dia mitsahatra ny fahatezerany dia tena nakasika be anao hoe Jehovah no anatin'ny toe-po izany sosotro ny fahitapity izany fa tena mahafinaritra zany hoe ao anatin'izao tontolo izao zany hoe araka ny tenin'ny Pasitera be dia be teo mifaratsiana rehetra teo misy mangalatra maso hoe misy mandry amin'ny biby ny homosexuel sy ny sisa be dia be isan-karazany dia mba mijery antsika zany Andriamanitra dia
toy ny fon'Andriamanitra tena nahakasika anao endriny matory aminay zany Jehova. Aleloia. Dia tain'ny Jesosy daholo. Aleloia, mankasitraka tojo a, misaotra indrindra dia tahin'ny tompo a, dia maherezatra ny hatrany a, misaotra anao amin'ny fanetsiketsehana ny fandarina fizarana fahatsapana fa dia tsy mirahaty mihitsy ny tojo a amin'ny fizarana fahatsapana. Misaotra Jesosy amaly fitianao a, tadidiko foana le hoe ny aos izy tozy tamintsika le nitorany resaka afo mamay ao anaty, dia ny aos izy le mizara fahatsapana ny a le afo mamay tiako ivoaka. Aleloia, misaotra tojo a, Jesosy amaly fitianao a, dia mitombosa dia mitomboa fahasoavana hatrany hatrany. Haleloia. Tsisy zara fahatsapana intsony nareo a, atsika to dia hanao hira ary hanao hira anankiray mahafinaritra be tsika. Ndao ela be tsy nataontsika zao, ataontsika indray izy ity dia ndao tena antsika hoe tena tany manga tokoa Jehovahandriamanitra eo an-tananao a, dia amboary a, ataovy mahita fity a. Haleloia. Ataovy olona mahafinaritra be a, ataovy olona vao mahita ahy ianao a dia mionona, vao mahita ahy ianao a dia mahita fitsarana. Dia ataontsika izany zany a, ho voninahitra Andriamanitra dia mihaino finaritra dia hivavaka isika ao aorianan'izany. Amen. Tani maganea Iwantanano Yunong panifia Kaya suri rufaku Ngutiro vatu Mautani taranea Tani maganea Iwantanano Yunong panifia Kaya suri rufaku Ngutiro vatu Mautani taranea Ekekuani nifu Nifana mwara noma Ifiku nade marari Fate utunga fanaka Umegu nina ita Awani fanza kanyala Vuntania nea La venuna Fassuava nonna Tusava Nifana imaginavo Mandrakuta Yunumapa mirata Vuntania nea La venuna Fassuava nonna Tusava Nifana imaginavo Mandrakuta Yunumapa mirata Ekekuani nifu Nifana mwara nawa Efiku nade malari Fate utunga fanaga Umegu nina hita Awangi fanza kanawa Ekekuani nifu Nifana mwara nawa Efiku nade malari
tonga fanaka umebunina hicha awangifanzakanawa fateu tonga fanaka umebunina hicha awangifanzakanawa fateu tonga fanaka umebunina hicha awangifanzakanawa Marina Jesosy. Tena te ho tonga fanaka omeam-boninahitra ao an-tranonao tokoa izay Jehovandriamanitra. Mba hampahitao fity izay Jehovandriamanitra. Wakahita fitoanatrehanao izay dia mba tena hoe hampionona ny fahatezeranao tokoa Andriamanitra. Maniry izay Jehovandriamanitra hoe mba na dia ninona zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao ity. Na dia inona mety fahotanin'ny olona amin'izao fotoana izao. Mba hampahitao fitoanatrehanao izay Andriamanitra. Ampianaro izay anao izay tianao Andriamanitra. Mba hahatonga anay Jehovandriamanitra ao. Vao mijery anay ianao dia mba mionona. Vao mijery anay ianao dia mba faly. Aleluia. Ampianaro izay anao ny sitraponao. Hampahitao fity ao anatrehanao mandrakariva Andriamanitra. Izany ny fanirianay Jehovandriamanitra. Izany ny faniriana ty anatinay tokoa. Koa dia tahio Jehovah. Tario lalana Jehovah. Hamasiny tokoa miendrika anao. Jereo izay rehetra tonga teto androany Jehovandriamanitra. Mba hampahitao fity ao anatrehanao ny izariza tonga eto izy androany. Mba hampahitao fity ao anatrehanao Andriamanitra. Dia ho ambinina sy ahomby amin'ny fiainana. Mba hampahitao fity ao anatrehanao dia tsy isan'ny olona ho aringana Andriamanitra. Tsy ho very fa ho voafonjy. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany bababezana. Apetraka aminao ny toeran'ny fandaharanay, apetraka aminao ny fifadikana izay ho ataonay amin'ny sabata sy lahady izao Jehovandriamanitra. Sao sady izay dia efa omeo hery Andriamanitra tosazany. Ianao ny Jehovandriamanitra hatanteraka an'izany. Jereo rehetra tonga teto azavenanao maty antoka. Fa ninona mety iriny fony izy ireo Andriamanitra ao. Ianao hatanteraka mihoatra lavitra no zava-nieritreretiny. Satria hainao atao izany. Voninahitra aneo anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misy saotra Andriamanitra ao. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika raha vavintsika Soameva hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Soameva anao ny fitenenana. Mankafirika pasterany Mefitenina, tahidy Jesosy atsika menakay. Mbola eraka hivavaka atsika ho an'ny firenena. Saotra anao izay iray malala ao, mbola tafavory teto. Angania Jehovandriamanitra iray ao, ho fanafody iny teny indesin'ny mpanomponao na ampitondrainao mpanomponao. Toroteny filazantsara Jehovandriamanitra izay ilainay tokoa eo amin'ny fiainana Jehovandriamanitra. Indrindra fa amin'izao andro vaninandro iainanay izao, amin'ny taom-baovao izao Jehovandriamanitra. Haingany mba hotakanao azy Jehovandriamanitra. Mahita fitika eo anatrehanao sanandro izay Jehovandriamanitra iray malala. Ninona ny fiainana Jehovandriamanitra. Ninona ny andehananay Jehovandriamanitra. Na misarotra izany Jehovandriamanitra. Na ninona zavatra mibloke ny fiainanay Jehovandriamanitra. Mahita fitio anatrehanao izay Jehovandriamanitra. Mankasitrika anao za Jehovandriamanitra iray malala fa ianao ilay mamaly vavaka sy manome fite isanandro Jehovandriamanitra. Apetraka ampelantananao koa Jehovandriamanitra iray io. Madagasikara-nay Jehovandriamanitra. Aninona manay sy ny havanay rehetra Jehovandriamanitra iray malala io. Mba tavagosena Jehovandriamanitra tanàna voatay Madagasikara Jehovandriamanitra. Anao nondraka io firenena io tany mahavokatra Jehovandriamanitra. Ny tananao Jehovandriamanitra iray io izay miaro firenenay koa Jehovandriamanitra. Tsy idiran'ny doza Jehovandriamanitra. Tsy idiran'ny aretina Jehovandriamanitra iray malala. Anao Jehovandriamanitra nala izay rehetra tsy asan'ny tananao ao amin'ny firenenay io tompo iray malala tsy tao. Atao mpakatoanao koa Jehovandriamanitra iray firenena Madagasikara Jehovandriamanitra iray io. Atao malalanao izy ireo Jehovandriamanitra mba hibebaka sy hanompanao tompo iray malala. Fa efa kety efa vianao eny amin'ny rano lanitra Jesosy Kristy mpamonjy. Mangataka aminao za Jehovandriamanitra ameo
ohatra fity tsirairay aby zay Jehovandriamanitra na ny avy any Madagasikara na zay aty Jehovandriamanitra iray eo misaotra tompo iray malala tsy toam-panao lanitra sy ny tany mankasitrika mankatena Jesosy Kristy tompon'ny sabata fa ho anao Jehovandriamanitra iray malala ny famindra-po aminay tsirairay aby misaotra tompo tsara indrindra eo mankasitrika mankatena ho anao rery nijery sy voninahitra fa ho anay koa Jehovandriamanitra iray eo ny fity avy aminao ho anay Jehovandriamanitra iray ny hafaliana ny aravoana Jehovandriamanitra iray eo ho anay Jehovandriamanitra ny fiadanam-po fiadanantsaina raha ndeha tongory koa zay Jehovandriamanitra ataonao mahitana fitia eo aminao ataonao mba nelatrao zay rehetrarehetra isan-tokantrano tompo iray malala tsara indrindra dia voninahitra ho anao iray malala tsara indrindra halleluia amen. Halleluia, mankasitraka nina ny ranabavy somevitsika atao anaty izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manaka pasoavana maro fitianao, tovozy dia mitombo soavana hatrany. Halleluia. Dia raha mbola songina aminao lanitra Jesosy ka tahiny tompo venena soava tsara daholo tsika dia raha-pizony antsika mihaona eto tapitra fandarantsika. Ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny aki radio dia mbola mandeha foana raha mizoto hery ianao hira fiderana sy toriteny dia ao amin'ny aki radio point radio 12345.com io no web radio antsika mandeha andro aman'alina misy toteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ranina mety ahiny tompo dia raha-pitsiny antsika mihaona misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia, amen.